dia mbola fahaletrany miaraka amintsika ao anatin'ny fampahirezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, dia matoky sy mihiny fa mampahaliana na mandrakariva no anarantsika izany. Vavaka isika. Jehovah Andriamanitra ray ao, misaotra anao hatramin'izay satria raha mbola velonaina dia mbola misy azo antenaina ny aminay. Ry Andriamanitra tsy mba majery ny olinao anatin'ny fahoriana ianao, fa tena Andriamanitra mamaly vavaka kanefa mitaky kosa fankatoavana aminay izany. Dia ny fanahinao masina ny asa mandrakariva tompo, manokatra ny masom-panahinay mba tonga anay anaiky ny famarinan'ny teninao izay antoka andraisanay fahasoavana sy fitahina ary hitondranay ho amin'ny lalam-pamonjena. Dia mitenena Jehovah fa meno mponompono amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Mbola miresaka pasika ihany tsika ary mety maro amintsika angamba ny eritreritra hoe ataoko efa lasa ny pasika, maninona mbola resahana ihany. Fa ny pasika dia manana ny lanja manokana mihitsy eo amin'ny tantara ny famonjena zanak'olombelona rehetra. Ary tamin'ny farany moa dia niresahantsika hoe ny pasika mariky ny fiaingana fa tsy mariky ny fiafaran'ny dia, fitombohan'ny dia ny pasika fa tsy fiafaran'ny dia, ary izay no mampisy lanjany azy eo amin'ny tantara ny famonjena. Ary araka ny resahantsika moa tsy verimberenana intsony ary tsika tsy handeha hiady hevitra amin'ny zavatra tsy misy dikany, fa raha ny pasika voasoratry ny baiboly dia pasika tandinto ny fahafatesan'ny zanak'ondry tsy misy kilema, ary tandinto ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Samy manana ny eritrerina ny olona amin'izay fandraisana amin'ny baiboly izay, fa tsika tsy hitondra ny hevitra ny tenantsika fa marina ao anatin'ny soratra masina no tsy maintsy azahoantsika ka ny pasika dia mariky ny fahafatesan'ny zanak'ondry tsy misy kilema tamin'ny fahaefatra ambin'ny folon'ny volana Nisana naozintsika, ary mariky ny fahafatesan'i Jesosy Kristy tamin'ny fahaefatra ambin'ny folon'ny volana Nisana ihany. Ary izay no manam-porofo fa tsy mifanohitra io soratra masina io, marina io soratra masina io. Fa saingy tany amin'ny testamenta taloha dia natao ny iainany zanak'Israely ara-baka teny amin'ny fomba nahazatra izay le sorona tamin'ny famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema izay, fa mbo tandindony zavatra izay ho tanterahan'i Jesosy aty aparany mba ho azon'ny olona tsara ny antony. Ary nitoejavatra mitranga teo amin'ny vanim-potoana izay natonga ny zanak'Israely mba ho tony tany Egypta, dia tandento ny toejavatra misy amin'izao vanim-potoana izao. Fa raha vao miresaka hoe Egypta dia ity zao tontolo izao ity. Ary ny zanak'Israely dia ny olon'Andriamanitra izay tena babony ity zao tontolo izao ity, tsy afaka mikofoka vokatry ny fanandevozan'ny fahotana. Ary tsy vita ny fanandevozan'ny fahotana fa be dia be ny zavatra mamatotra ny zanak'olombelona rehetra, na misehatra ara-nofo na misehatra ara-panahy. Ary izay no ilany sorona avy amin'Andriamanitra dia ny fanoloran-tena nataon'i Jesosy nanaiky ho faty mba hitondra fanafahana. Ary izay no mahatonga antsika misaintsaina ny pasika dia manana lanja lehibe eo amin'ny tantaran'ny famonjena, satria fitombohan'ny dia amin'ny vanim-potoana ahatserovan'ny olona fa voafatotra izy ka mitady famonjena avy amin'Andriamanitra. Dia ny vahaolana azon'Andriamanitra atao dia manolotra sorona tany amin'ny testamenta taloha dia ny zanak'ondry tsy misy kilema izay novonoana, izay antoka natonga ny zanak'Israely ho afaka tafavoaka tao amin'ny tany Egypta. Fa araka ny resahantsika hoe afaka fa tsy mbola voavonjy akory. Ary eo mahadiso hevitra ny olona, ary izay no mahafitombohan'ny dia azy, satria vao nafahana ny zanak'Israely dia misy lalan-davitra tsy maintsy izorana izay vao tonga any amin'ny tany Kanana. Ary izay fahatongavana any amin'ny tany Kanana izay ny tandinto ny famonjena. Ary raha tafavoaka tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely vokatry ny fanandevozana nataon'ny Egyptiana azy, dia tsy neriny tena no natafavoaka azy tao fa noho ny avy amin'Andriamanitra, satria ireo nahatsapa tena fa voafatotra dia nitady famonjena avy amin'Andriamanitra, dia nanolotra nio Andriamanitra. Dia nisy fepetra kosa napetraka Andriamanitra dia
manaraka n'izay fipetranapetrakaandriamanitra zay ny zanak'Israely raha te ho afaka, zany hoe mifanafahana zany tsy tonga ny fanafahana raha tsy nisy sorona maty tao. De zay no mahasarobidy ny fahafatesan'ny zanak'ondry tsy misy kilema, zay no mahasarobidy ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Ary raha voambolana zay nyresantsika teto de ny voambolana ao anatin'ny soratra masina tsy mahita mihitsy sika hoe pasika mira fitsanganana fa pasika mira fahafatesana. Ary miveriberina ary afangarony ny soratra masina, ary zay no hoe tena misy zava-panafona ampitaina hoe vonoy ny zanak'ondry tsy misy kilema, fa misy vanim-potoana sasany itenena hoe vonoy ny pasika Jehova, fa tsy mahita mihitsy sika ao anatin'ny baiboly hoe atsangano ny pasika Jehova. Ary misy antony ngeza be zay mba hatsapan'ny olona fa raha tsy nisy le fahafatesana tsy misy ny fanafahana. De miainga ny zanak'Israely mariky ny fiaingana, mariky ny fiatombohan'ny dia, fa tsy mariky ny fiafaran'ny dia. Fa vao miresaka fitsanganana tsy midika akory hoe manao atsirampina ny fitsanganan'i Jesosy. Mbola ho hitantsika ange ao aoriana kely eo hoe rehefa hiresaka ny fitsanganan'i Jesosy Kristy inona indray no ambaran'ny soratra masina. Fa eto le fiatombohan'ny dia no resantsika. Tsy afaka ho afaka mihitsy ny olona zany raha tsy tena matoky zay le fahafatesan'i Jesosy, mamantatra ny zava-miafina ao ambadiky ny fahafatesan'i Jesosy. Tsy ho afaka zany mihitsy izy. Fa raha vao ny fitsanganan'i Jesosy no ahindrahindra de ny dikany tapitra ny dia. Ary zay no mahatonga ny olona miteny hoe tena mpandresy sika fa nitsangan'i Jesosy. Tsy mbola mpandresy zany tsika, Jesosy no mandresy, fa tsika mbola miady ety amin'ity zao tontolo zao ity, fa tsy misakana ny afatra goavana ao ambadiky ny fitsanganan'i Jesosy akory. Nefa ny fanoloran-tena tsika ho an'Andriamanitra fa zay le hoe mila mandinika tsara ny soratra masina, mamantatra inona ny zava-miafina ampitaina ao anatin'ny fahafatesan'i Jesosy, ary inona ny zava-miafina ampitaina ao anatin'ny fitsanganan'i Jesosy. Rehefa manakaikakaiky any am'le fiafaran'ny dia tsika manazava an'izay, iresakitsika ny fitsanganan'i Jesosy. Ary misy fanompoam-pivavahana tsy maintsy tanterahana amin'izay vanim-potoana izay, tsy maintsy tanterahana. Ka miainga ny zanak'Israely eto, ary zay le fiaingan'izay no manampy azy amin'izay hoe fiatombohan'ny dia, ndika ny fiatombohan'ny dia tsy hoe nandeha indray mandeha de nijanona, fa misy dia lavitra de manampy azy hanana ny hery hoentiny manatanteraka ny dia de ny fahatserovana n'le fahafatesan'ny zanak'ondry. Satria raha ny tena marina, raha ny fahafatesan'i Jesosy Kristy no resahana, de tokony tsika nge no ringana, tokony tsika no nampijaleny, tokony tsika no nombona teo amin'ny hazo fijaleny, tokony tsika no nalaim-baraka teo amin'ny hazo fijaleny. Zay ny tantara tena marina. Fa saingy raha ny vanim-potoana ny pasika tamin'izany vanim-potoana zany, tahaka ny zanak'Israely tary amin'ny testamenta taloha, iny fa 14 volana nisaniny iny ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra mba handringanana tanteraka ny zanak'Israely vokatry ny fiodinany tamin'Andriamanitra. Kanefa noho izy ny taray de zao mba tsy hatonga ny zanak'Israely ho faty de le zanak'ondry tsy misy kilema no ny solotoerana ho azy. Fa ny Egyptianina zay ringana de tsy natoky ny tenin'i Jehova de ringana no natohan'ny Egyptianina. Fa ny zanak'Israely natoky an'i Jehova de nanaiky an'le sorona, na de tsy misy filazana mahitsy an'izany ary tary amin'ny testamenta taloha, nanaiky le sorona natolotr'Andriamanitra de le zanak'ondry tsy misy kilema hoe vonoanareo fa 14 volana nisanina de tokony ny zanak'Israely naringana de nanjary le zanak'ondry tsy misy kilema no nitondra fahadisoany ny zanak'Israely rehetrarehetra afaka izy. Zany hoe le fahafatesan'ny zanak'ondry no nahatonga fahafahana. De torak'izany keo zao tontolo zao zay resahako, zay nyresahantsika hoe avy nandalo pasika tsika de ny kristianina misy ny zara tena mizara telo nge zao tontolo zao. Misy ny kristianina zay tena nitandrina ny pasika fa 14 volana nisanina. Misy ny zanak'Israely zay le fa 14 volana nisanina zay le nahatsiaro ny pasika fahafatesan'i Jesosy. Misy ny kristianina zay tsy ny fahafatesan'i Jesosy no nankalazaina tamin'ny pasika fa ny fitsanganan'i Jesosy. Marobe ireo
mankalaza ny paska fitsanganan'i jesosy, vitsy ny mankalaza ny paska fa 4 volana nisana zay fahafatesan'i jesosy, ary misy ireo le hoe tena mankalaza ny paska fa tsy le famonjena ny tao anatiny fa tena filibana, filalaovana, fialam-boly, zay ny tao an-tsainy. Kanefa na nitandrina ny paska fahafatesan'i jesosy, na nitandrina ny paska fitsanganan'i jesosy, na ny liba maty ho an'ireo antoko anankitelo ireo nefa jesosy mba hahatonga atsika tsy handeha hiady-hevitra hoe ny ana ihany ny marina fa ny an'ny hafa diso, fa maty jesosy afaka daholo zao tontolo zao. Mety hafahafa amintsika mandre an'izany, afaka zao tontolo zao fa tsy mbola voavonjy zao tontolo zao. Zay nitandrina ny paska fa 4 volana nisany na tsy mbola voavonjy, zay nitandrina ny paska fahafatesan'i jesosy kristy tsy mbola voavonjy, zay nitandrina ny paska fitsanganan'i jesosy tsy mbola voavonjy, ireo nitandrina ny paska nanao zay daniny kibony tsy mbola voavonjy fa mbola velonainy, zany hoe mbola mizotra eny an-dalana. Fa ny fifarany dino manamarika am'izay vanim-potoana zay hoe voavonjy ve le olona sa tsy. Ary zay ny tsara ho fantatritsika hoe mana ny lanjany ngezabe le paska, satria fitomboan'ity zany hoe tsy tapotra an'ity fa eo vao manomboka miainga, de samy miainga daholo zao tontolo zao, ao miainga tena tsara départ, fa ao diso départ, ao diso lalana. Reo antokony telo reo samy miazakazaka, fa ny mamaritra azy tsy andeha hitsaritsika fa araka ny tenin'ny Paoly apôstôly any amin'ny Korintianina, tsara ihany no afantarantsika an'ireny rehetrarehetra iny fa toriana ny soratra masina mba ho fampieritrretina atsika amin'izao andro faran'izao. Korintianina 2:4 ny 2:1 ka hatramin'ny 2:5 zany ny tena mpanompon'Andriamanitra zany. Aoka ataon'ny olona ho mpanompon'i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay ozy, ary raha izany dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony olona mahatoky. Fa raha ny amiko dia ataoko zavatra kely foana ozy na ho tsarainareo na ho tsarain'ny olona, fa ny tenako aza tsy mitsara, fa tsy hitako izay tsiniko nefa tsy mamarina izany fa ny tompo no mpitsara. Ko amin'izany aza mitsara na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny tompo zay ampiariary ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo, dia samy azo izay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Zany hoe aza mitsara mialohan'ny fotoana. Dia izay le tenen'ny Paoly hoe izay mialohan'ny fotoana zay dia ny fiavian'ny tompo. Ny dikan'izay zany aza mitsara mialohan'ny fotoana, milohany ny ataperan'ity zao tontolo zao ty, fa raha vao tonga fataperan'ity zao tontolo zao ty, akaikikaiky zany rehefa nazavan'izay tsika miresaka amin'ny fitsanganan'i Jesosy amin'izay, miresaka amin'ny fitsanganan'i Jesosy. Ary io fa ny mpampivavahana kristianina dia misy zavatra tena ampitain'Andriamanitra mihitsy hoe tena hatreo ny fiatombon'ny dia, hoe tena io le paska andalo pentekosta indray tsika. Satria ny dia raha ohatra hoe tonga ny fiafaran'ny dia hoe vita ny paska dia mifarana ny dia, tsy mandalo pentekosta tsony ny dikan'izay, satria efa vita ny zavatra rehetra. Fa raha ohatra fitombohan'ny dia ny paska dia zao miaingitsika zany afaka ny paska, tsy hafanelitsika fa tsy maintsy mandalo amin'ny pentekosta. Ary raha ny voalaza ny soratra masina dia misy zay ho resantsika ihany koa hoe misy le andro firavoravoana telo lehibe zay asain'Andriamanitra tandremana ho an'ny taranaka faramandimby. Voalohany amin'ireny andro firavoravoana zay tokony ho tandremana ireny dia ny paska amin'ny 4 volana nisana. Ny faharoa zay tandremana ny andro firavoravoana dia ny pentekosta 50 andro ao aorianan'ny paska, tsy maintsy antalovana zany. Ary zay no mahatonga antsika miresaka hoe raha vao marina ny deparanao dia marina daholo ny lalaka alehanao rehetrarehetra, satria raha iainga ianao amin'ny paska 4 volana nisana tamin'ity taon'ity dia tamin'ny 13 avril na nisa ianao nge 50 andro aorianan'io dia hitanao hoe firy juin ny tokony pentekoste. Fa raha vao tsy niainga fa tamin'ny 4 volana nisana départ, zay le tena ara-tsoratra masina fa andro hafa dia zao andro hafa koa le pentekosta. Dia lasa tsy le pentekosta araka ny voasoratra ny soratra masina any amin'le andro firavoravoana faharoa io, zay raha niainga isika
de tsy maintsy mandalo am'izany fa raha ohatra fiafaran'ndia tsy nandalo am'izany ntsony kanefa atsika tsy afaka ilazy hoe nyfarana ndia fa vo mato metomboka ary nahampatserovana tamin'ny andro paska hoe tena hanomboka ndia de raha manomboka ndia zany a tena teo am'le départ araka ny soratra masina de miandry atsika eo de ny andro firavoravoana faharoa pentecoste kanefa samy hitandrina an'io pentecoste io daholy fa ny paska nefa misy telo samihafa karaha telo samihafa le paska de tsy maintsy telo samihafa koa ny pentecoste io zay tsy maintsy hojerevantsika ihany io ary ny andro firavoravoana fahatelo de ny andro fitoerana am'ndrano ny tranondrotsakazo zay tanterahana my volana fahafito amy volana tisri milaza inona koa zay ary antsika angamba vo afaka iresaka ny fitsanganan'i jesosy kristy fa saingy lasa lolotra leritreritry ny olona satria vo fitaka ny akamaroan'ny olona satria vo vita ny paska fitsanganan'i jesosy de taka amin'ny teny hoe matokifa efa voavonjy ka rehefa voavonjy inona ntsony tsisy di tsisy lalina tokony izorana ntsony ange zay fitaka eo anatrehan'andriamanitra zay rehetrarehetra zay ka ny paska de tena misy lanjany lehibe eo amin'ny tantaran'ny famonjena satria afaka ndikan'le fahafahana izotra amin'ny lalan'ny famonjena afaka de mizotra amin'ny lalan'ny famonjena de tsy maintsy misy fiafarany eo ary ny fiafarany tsy maintsy famonjena raha manaraka ny soratra masina de zay lalan'zay tsy maintsy jerevantsika kanefa tsy afaka osika raha tsy afaka teo ambany vahoany le fahavalo kanefa io fahavalo zay nangedy io a tsy herin'ny zanak'Israely no namely ny fahavalo ka natonga azy ho afaka tsy herin'ny zanak'olombelona natonga azy ho afaka fa herin'le zanak'ondry tsy misy kilema tany amin'ny testamenta taloha sy herin'le jesosy kristy zay maty natonga atsika ho afaka ndikan'le afaka ao anatin'ny famondrampon'andriamanitra tsika am'izao vanim-potoana zao ary io tantara zay hitatsika hoe rehefa tafavoaka ny zanak'Israely mijery an'le tantara fanafahantsika tsy mampanina raha mijanona am'izao satria fitomboan'dio tsara ny afantarantsika hoe taizitsika miainga fa so diso fiaingana na diso ianao lasa lo loatra na tara loatra fa tsy tao am'le nambaran'andriamanitra de hitatsika fa rehefa tafavoaka ny zanak'Israely tsy ny zanak'Israely nandringana amin'ny matoto ao amin'ny tany Egipta izy ary tokony naringana ange fa nitandina fandringanana ny zanak'Israely de le zanak'ondry tsy misy kilema zay maty de hitatsika fa maty ny matoa ny Egipta rehetra tam'izay vanim-potoan'izay zay natonga andreo nandodina ny zanak'Israely mandana mantenareo fa maty izahay de torak'izany koa ny toe-javatra misy satria saritsaryn'izay ny zavatra mitranga rehefa tonga ny paska fa 7 volana nisany manodidididina n'io vanim-potoana io de jereo ny zavatra mitranga manerina an'izao tontolo zao fa tena misy loza tsy ampozina aretina zavatra tena tsy ampozina mitranga kanefa reny mbola antso ataon'andriamanitra mba hatonga an'le olona iverina ho amin'ny lonona ary matetika ny toe-javatra mitranga takan'ireny a tsy voarefy ny fisainany zanak'olombelona ary mivarahotsana mihitsy ny zanak'olombelona mitady vaholana mba iaho afahana am'izay loza zay fa misy ny loza tsy afahanao manoatra fa tena tsy maintsy mitranga ary matetika manodidididina ny paska de io toe-javatra io foana ny zavatra mitranga mba hisaintsainan'ny olona hoe tena miverena any am'le départ tena izy fa raha tena iainga ianao de zao tsy anjaranao ny mandringana fa anjarany Jehova de maty ny matoa rehetra ary ny zavatra nyjanona antsika tamin'ny farany mampatsiaro an'izay rehetrarehetra zay tsy hoe rehefa afaka akory de hoe tena milamindamina ary eo vo mafia voafitaka ny miakamaroan'ny olona rehefa afaka de mieritreritra fa milamindamina miaraka amin'Andriamanitra fa io le hitantsika tany amin'ny Isaia 4:10 hoe Jehova iado anareo efa ianareo kosa ny andikan'izay zany vo metomboka ndia de ny fahavalo tsy tapaka kanefa nitoko zay omena de zao Jehova miady fa tsika manginy de tafavoaka ny zanak'Israely fa vo tafavoaka ny zanak'Israely de zao nanenina indray ny Egiptianina de tena indray fa tany nanentsika ary zay foana ny lalàna raha vo ny olona ny mahazo fahaleovantena ny olona no afaka na le firenena goavana zay nandefa azy nanome fahaleovantena azy ary tsy maty voalavo kibo fa hanentsika foana izy
ka raha manentsika izy a na de mahery takon'inona ary rehefa mitoky amin'andriamanitra de jehova efa niteny jehova hiady nareo kosa ankiny miseterana amin'andriamanitra ahatonga an'andriamanitra hiditra an-tsehatra amelona fahavalo satria matoa jehova niteny hoe jehova hiady nareo kosa ankiny misy ady atrehan'izay ohatran'andriamanitra milaza de mimeloha fa vao manomboka ny dia parapatonga any amin'ny tany kanana de ady no atrehana fa tsy le fampanantenana pokaty ary rehefa miaraka amin'andriamanitra ianao de mankafoana ny lanitra milamina ny fiainanao mirosaka ny vola ny arena tsy misy zavatra mampahory fa vao maika mafy satria ny fahavalo indrindra satana tsy amelanao ho tonga any amin'ny arive ary io toe-javatra mitranga eo anivony tsy fitovizan-kevitra manoloana ny fampivavahana io efa fahavalo efa miditra sady mba isan-kanana ny olona ho diso lalana de ho diso koa ny ariveany de hitantsika da de amin'ny exodus 4:12 fa vao tafavoaka ny zanak'Israely dia inona ny zavatra nitranga indray Egyptianina indray fa nanomboka nanenjika ary nampivarahontsana ny zanak'Israely zay hitantsika tamin'ny farany ka natonga azy ireo tsy nalona ihany ve verina tany Egypta kanefa Andriamanitra fantany fa nofo ireo de nanome toky izy hoe jehova hiady nareo fa nareo kosa anginy de raisika amin'ny 5:12 fandresantsika zany tena fotoana ela ngeny resaka nyty pasika tsy tsika atao anatin'ireny le vanim-potoanana mahavay manerina n'izao tolo zao reny fa saingy ririndasa tsitsaroana de ny fomba tsy mety ihany no atao am'izao vanim-potoana zao efa tafavoaka afaka efa mizotra amin'ny lalina ny 5:12 ka hatramin'ny 7:20 aroa jehova tamin'ny Mosesy nahoana mitaraina amiko ianao izy lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso ary ainga ny teanao de anjiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano izy fa ndeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina mandeha tany maina ny zanak'Israely ary indro izao anamafy ny fon'ny Egyptianina ka hiditra anenjika azy izy de ankalazaina ozy noho ny ataoko amin'ny farao sy ny amin'ny miaramila ndrehetra mba mikalesiny sy mipitaingin-tsovalina de ho fantatry ny Egyptianina fa izao jehova rehefa ankalazainao noho ny ataoko amin'ny farao sy ny kalesiny sy mipitaingin-tsovalina avelan'Andriamanitra hitranga ny fanenjehany fa rehefa matoky an'Andriamanitra hoe mangina de ny tokony an'Andriamanitra hoe ataoko fantatry ny fahavalo fa zany jehova fa tsy hoe ataoko fantatry ny fahavalo fa tena miavaka ny zanak'Israely satria ny zanak'Israely eo ambany fahefan'ny Jehova ho resy lahatra ireo fa mila fotsiny zanak'Israely mahatoky an'Andriamanitra mila ny kristianina mahatoky an'Andriamanitra amin'izay vanim-potoana izay ny fahavalo de ho tonga saina hoe tandremo miady amin'ny firenena tahaka an'izao fa na de kely ary izy misy Andriamanitra zay miaro azy ary zay mitoky omen'Andriamanitra atsika ao anatin'ny fahafahana miady zay atrehantsika ataon'Andriamanitra mahafantatra any Jehova ny fahavalo zay manenjika atsika de matokia an'Andriamanitra mitrakariva voninahitra an'Andriamanitra reriany vavak'isika sodranao Jehova Andriamanitra ray amin'ny teninao ndray zay tonga taminay de ny feno fitiavana manome toky ary teny manitsy ny dianay mba hatsapahanay tompo fa kay mbola tsy tompo zay kay tsy mbola vovonjy izahay fa mbola eny an-dalam-panafahana de mehery zay mba hafahanay mahatanteraka ny dia misaotra ray ao amin'ny anaranao Jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.